mbola ho ampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Raiso amin'ny fanetretena ny fanasan'ny tompo. Raiso amin'ny fanetretena ny fanasan'ny tompo. Nofinainantsika an'io Petera voalohany toko 5 ny andininy 5 hatramin'ny andininy 7. Raiso amin'ny fanetretena ny fanasan'ny tompo. Misy anatra samihafa nomen'ny apôstôly Petera ho an'ny fiangonana, ary dia nahazo ny anjara fananarana avokoa ireo sokajin'olona samihafa, indrindra eo amin'ny ambaratongan-drafitra ao anatin'ny fiangonana, voaresaka eo anoloany makasika ireo loholona. Eto kosa dia ambara ny makasika ireo tanora fanahy no anambarany azy eto. Rehefa mijerytsika dia ny fanatanterahany ny fanompona amin'ny fanetretena, izany no votoatiny ity mofinaina ity. Tsy latsaky ny intelo miverina ny teny hoe manetretena sy ny hoe fanetretena, mifanohatra amin'ny fanandratana ny tena, mifanohatra amin'ny fiavonavonana, mifanohatra amin'ny fiebebona, izay samy voalaza eto avokoa. Fanompona tanterahana amin'ny fanetretena, izany no fenitra takiny ny fanompona an'Andriamanitra, fenitra takiny ny sitrapona Andriamanitra raha teo, indrindra eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny loholona sy ny fiangonana. Raha tsorintsika dia hoe eo amin'ny mpitandrina sy ny ambaratongan-drafitra ary ny fiangonana. Ambara eto amin'ity soratra masina ity fa i Kristy no miazona ny fiaraha-manompo ao anatin'ny fiangonana, ary dia apetraka amin'ny Kristy avokoa ny fanompona rehetra tanterahana. Izay rehetra manao fanompona amin'ny fiangonana dia aoka hibanjina amin'ny Kristy, fa izy no efa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no manolotra antsika ny fanompona, izy no mibaiko amin'ny fanompona rehetra. Zay no mahatonga azy miteny hoe koa amin'izany manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra sy ny amin'ny hoe apetra ho aminy ny fanahinareo rehetra. Ataovy ny fanompona eo ambany fitantanan'Andriamanitra, ataovy ny fanompona eo ambany fiahiany Kristy. Zany no tian'ny soratra masina apetraka amintsika. Araka izany, tsy manana fahavalo afa-tsy iray ihany ny fiangonana dia ny devoly. Devoly izay tenenina fa fahavalo mandehandeha tahaka ny liona merina mitady izay arapany, vonina hamiravira, vonina handrava, vonina hamotika ny fiainan'ny fiangonana. Tsy ny mpiara-manompo, tsy ny mpiara-miangona no andeha hifanohitra na hifampifahavalo, fa ny fahavalo dia iray ihany, i Satana sy ny asany ary ny firongony rehetra. Eto ary avako malala dia tao manokana ny saintsika hitodika amin'ny lalan'ny fanetretena eo amin'ny fiaraha-manompo ao amin'ny fiangonana. Amin'ity volana ity moa dia miresaka isika ny amin'ny fanasan'ny tompo, ary fantatsika tsara fa amin'ny maha-sakramenta azy dia ny mpitandrina no mizara ny fanasan'ny tompo, ka dia taoma ny mpitandrina hizara ny fanasan'ny tompo amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana araka ny fanekena mpitandrina izay efa nataony.
Fataoma ihany koa ny mpiara-manompo ny mpitandrina, ny dekona sy ny olona, mba handray sy hizary zany fanasany tompo zany koa amin'ny fanetretena. Fataoma ihany koa ny mpandray fanasany tompo rehetra hitodika hibanjina ny Kristy eo amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Tsy firehareana, tsy fieboebona ny fanasana masina, fa fanetretena, fialofana eo ambanin'ny hazo fijalian'i Kristy izay nanolotra ny tenany ho antsika. Ndao ary avako, raiso amin'ny fanetretena ny fanasany tompo, dia ny tompo kosa anandratra antsika. Dia ho l'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao indray izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao izay mitarika anay hizotra amin'ny lalan'ny fanetretena tahaka nataonao Kristy, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy izany, fa nofohananao ny tenanao tamin'ny nakanao ny endriky ny mpanoha, ka ho manam-pitoviana amin'ny olona, ka nanaiky tamin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ndreto izay fiangonanao indrindra mpandray fanasany tompo, vonin'Andriamanitra anaraka izany lalan'ny fanetretena izany eo amin'ny fandraisana ny fanasananao masina indrindra. Fa mivavaka ihany koa izahay tompo, ombany fitiavanao, mivavaka ho an'ireo rehetra izay manana olana ao an-tokantrano, amin'ny fifandraisan'ny mpivady, amin'ny fifandraisan'ny mpianaka, amin'ny fifandraisan'ny mpiray tapo. Ianao Andriamanitra izay efa nahiray sy efa nilaza fa amin'izany androany dia ho Andriamanitra nisy ampianakaviana no angatahanay amerina amin'ny laon'ny hasin'ny fianakaviana tsiraray hitoerana eo ambanin'ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.